vao nitambatra ho nofo iray izy roa ho nofo iray izy roa. Amen. Dia ireo tokantrano voalohany ireo dia nofohonin'Andriamanitra hanana fifandraisana aminy, fa tsy hoe tokantrano mahaleo tena. Andriamanitra isan-kariva dia midina makeo amin'izy ireo, ary izy ireo mifanakalo amin'Andriamanitra foana. Araka izany dia hoe tena sarobidy amin'Andriamanitra ny fanambadiana, ary alliance na fifanekena entre ny lahy Andriamanitra ary ny vavy. Raha miditra ao amin'ny tokantrano zany ny olona anankiroa dia tsy hoe miditra ao amin'ny tokantrano fotsiny satria hoe tia hony, fa miditra ao amin'ny tokantrano izy satria misy fanekena eo amin'Andriamanitra sy eo amin'izy roa. Amen. Noho izany tena hoe masina ny fanambadiana, tena hoe sarobidy ny fanambadiana satria Andriamanitra namorona azy. Dia hoy izy ny voasoratra ao amin'ny Hébreu 12 andininy 14 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aoka hanakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Amen. Ary toy izao ny endrika namoronan'Andriamanitra ny tokantrano. Raisintsika ny ao amin'ny Efesianina 5 andininy 2 ka hatramin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana, ary izy ny mpamonjy ny tena, fa tahaka ny aneke ny fiangonana ny Kristy no aneke ny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanolora ny tenany hamonjy azy mba hamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika, ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Amen. Rehefa mamorona ny tokantrano Andriamanitra dia ohatrany hoe manome mode d'emploi n'io tokantrano io. Noho izany tokony hoe raha tianao hoe ahomby ny tokantranonao, raha tianao hoe ho ankasitrahan'Andriamanitra ny tokantranonao, dia arao tsara ilay zavatra rehetra tenenin'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena hoe marary ny ankabetsahan'ny tokantrano. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia hoe firifiry ny tokantrano rava, ary ao anatin'izany tena mampalahelo fa tokantrano kristianina be dia be ny rava. Hoentina masinina eo amin'Andriamanitra, fa rehefa avy eo tsy mahazaka tafiotra dia rava. Satria maninona? Satria tsy nanaraka an'ilay rafitra napetrak'Andriamanitra. Satria tsy nanaraka le mode d'emploi napetrak'Andriamanitra. Satria tsy nanaiky ny tarihan'Andriamanitra. Satria tsy Andriamanitra no ivy tao amin'ilay tokantrano. Satria talohany nanorenana ny tokantrano dia tsy niaino an'Andriamanitra hoe efa fotoana ve izao Jesosy? Tia ve ilay olona Jesosy? Fa nandeha noentiny nofony hoe ay, ohatra mila namana izany nofoko izany. Dia netiny masony hoe ohatra mety amiko ty vehivavy ty na mety amiko ty lehilahy ty, dia manao fihetsika rehetra mba hidiranao amin'ny tokantrano, satria hono mandroso ny taona, efa tonga ny fotoana. Fa efa nanontany ve tsika hoe moa fotoana mamety hanoronana ny tokantrano izao? Moa ve ty le olona natolotr'Andriamanitra? Moa ve misy zavatra be dia be tokony hifampiarahanao amin'Andriamanitra izay vao hirosonao?
maratra ny tokantrano, marary ny tokantrano, be dia be ny tokantrano-drafa, nefa matoa sarobidy amin'Andriamanitra io tokantrano io, dia satria ho ampiasaina io tokantrano io. Amen. Marary ny tokantrano satria tsy Andriamanitra intsony ilay namorona ny tokantrano no ivo ao, ary tsy miandry intsony ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitarihan'ny olombelona, fa mandeha amin'ny fitarihan'ny nofiny sy ny fihetsepoany. Indraindray mpahazo amin'izao vanim-potoana izao, matetika misy ray aman-dreny hoe rianona izao efa nanambady, rianona nanambady, ary mba ahoana nareo efa mandroso taona ange. Dia ohatrany hoe mifampitahanao ny fiainanao amin'ny hafa no ansehanao ny zanakao hanambady. Na fijeren'ny tanora ny fiainany hafa hoe ianona sy anona efa manambady, za koa zany tokony hahazo ny fotoanan'ny hanambady, dia izay mandalo eo tonga mangataka voalohany dia lasako, nefa tsy nanontany tamin'Andriamanitra, nefa tsy mba nanadiady hoe tia marina ve le mety. Indraindray fihetsem-po no hitondrantsika an'ilay tokantrano. Indraindray tsy manaraka an'ilay rafitra tsika hoe le lehilahy aloha mila manana firaisana amin'Andriamanitra, hoe tokony lehilahin'Andriamanitra zany voaloha, raha te ny tanjonao hoe hanana tokantrano ankasitrahan'Andriamanitra. Dia rehefa manana firaisana amin'Andriamanitra, lehilahy manana antom-pivelomana, lehilahy manana anton'asa. Dia fahatelo tonga raha vehivavy miala ao amin'ny tokantrano ray sy ny reniny, ary izy roa natao hifanerasera amin'Andriamanitra. Zava-misy amin'izao fotoana izao, dobodoboka ny foko, iny misy metimety amin'ny masoko, iny misy mety agohako, dia tonga dia miaraka, dia tonga dia miray, dia avy eo be voka tapaka, dia rehefa avy eo mbola mitoetra ao amin'ray aman-dreny any, lasa tsy tokantrano ilay izy, fa lasa fiarahamonina, dia lasa misy problème be dia be. Ny rafitr'Andriamanitra rehefa tsy arahantsika amin'ny atsipiriany, dia lasa fandrika ho antsika foana. Faharoa, tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra dia tsy mahay mampanjaka ny fitiavana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tsika tsy natao hisaraka amin'Andriamanitra zany. Tsika tena tsy haitsika mitia ny olona, tsy haitsika ka mitia amintsika ka tsy manana firaisana amin'Andriamanitra tsika. Tsy haitsika zany mitia zany, rehefa hoe tanteraka ny filanao, rehefa hoe tanteraka izay iriny fonao rehetra dia mora aminao mitia. Fa rehefa hoe tonga ao amin'ilay fotoana ianao hoe tsy izay tianao ny atao, nefa nitakiana ianao ity, vitanao ve zany? Raha olona ranovo fotsiny tsy mahavita an'izany, fa raha olona tarihan'Andriamanitra dia tena hoe tia foana na dia, satria fifanekena nataoko teo amin'Andriamanitra io, dia hisafidy ny ity. Safidy ilay fitiavana ange, safidy ny zavatra rehetra, fa tsy hainao mampitoetra ny safidy tsara raha ohatra ianao ka tsy miray amin'Andriamanitra. Alléluia. Fahatelo, tsy Andriamanitra no ivy ao amin'ilay tokantrano. Dia izao, rehefa tsy Andriamanitra no ivy ao an-tokantrano indray, dia tsy misy fiadanana tafatoetra zany ao amin'io tokantrano io. Na dia ohatrany hoe araka ny fijerena ivelany, tsika indraindray mijery fiainan'olona, dia hoe zareo tsy mivavaka,
nefa ohatra ny mandeha ny tokantrano zareo ohatrany hoe mihaisaina be zareo ohatrany hoe miditra be ny business ny zareo fidiram-bola mety ny ankiziny ohatrany hoe tafita daholy jery ivelantsika dia izay ilay vao nitorian'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ity herinandro ity hoe illusion parfaite ohatrany hoe mety ilay izy satria jerenao amin'ny masony nofo fa tsy ilay fiadanana nomeny Jesosy ny manjaka eo fa zavatra ivelambelany fotsiny satria misy materiel tanteraka ao satria misy filana mety ao satria mbola tsy miketro ny ramatoa mbola miditra tsara ny fandehany dia izao mandeha ilay tokantrano fa eo aoriana kely eo nge jereo hoe rehefa manomboka miketro ny ramatoa rehefa ohatra hoe sanatria vonitafiotra ny fidiram-bola ka hoe tsy misy ny vola mbola tafatoetra ve io tokantrano io zao izay tokantrano tsy miorina ao amin'ny vatolampy mirodana izany ao aorianao aoka ny tokantranonao iorina tsara ao amin'ny Jesosy vatolampy amen ary manorina ny tokantrano amin'ny vatolampy ny lahy tokony tafahorina tsara ao amin'ny Jesosy ny vavy koa tafahorina tsara ao amin'ny Jesosy amen dia Jesosy ny kapiteny amen tadio tsara fa ny fiadanana omeny Jesosy atsika tsy hain'izao tontolo izao manome azy tsy hain'izao tontolo izao manome azy raisitsika ny hoe ny toe-po sy ny toe-panahy tokony hananantsika ao tokantrano petera voalohany toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondran-tena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny azy raha tahiny misy tsy manaiky ny teny rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondran-tenanareo amin'ny fahatahorana ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra ny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena fa na ny fiakanjona fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho loha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo imasin'Andriamanitra fa tahaka izany ny ravahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny dia tahaka ny Sara izay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompoko dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona amen avelantsika eo aloha iny dia avy eo tohizatsika mahakasika an'lahy ozy izy ny tenin'Andriamanitra ianareo vehivavy ozy izy maneke ny vadinareo fantatrao ve raha vehivavy fa mifanekenao an'io vadinao io no mampatonga azy ho voataona ny tompo ka ohatra ianao ka lehilahy misy an'izay hoe ohatrany hoe tsy dia manaiky izay rehefa hoe hevitrao misy an'izay tsy haiko hoe ampipo ve izany fa ohatrany mahatsiaro kely ny akamaroan'ny lehilahy tsy hoe ny lehilahy rehetra ny akamaroan'ny lehilahy rehefa hoe tsika vehivavy tsy inona ohatrany hoe manan-kevitra be foana dia manan-kambara foana dia hoe fa maninona ka atao an'izao fa maninona n'izao fa maninona manan-kambara foana satria tsika koa nomena an'le fahasoavana hoe hanampy ny lahy dia nefa antsika indraindray tsy misugere fa tsika mi-impose hoe ty ataovy an'izao ty ataovy an'izao ty ataovy an'izao dia indraindray rehefa hoe tsy ekena izay hevitrytsika izay dia tezitritsika dia izao nefa ny tenin'Andriamanitra maneke ny vadinareo hitanareo ao anatin'izay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra hoe manaiky ny vady izay dia ao anatin'izay ny ovan'io lehilahy io satria izay fitondran-teny izay no takian'Andriamanitra amintsika indraindray tsika manao teknika be dia be efa niainana ilay izy ohatrany hoe izao ny tenen'ny pastera
tsika manao pihetra mpisokona ao an-trano mitohy teny mandefa morala mandefa ohatr'izao mandefa ohatra manao fombafomba rehetra mba hampatonga le lehilahy hoe tafatoetra tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy hoe tena an'Andriamanitra amin'ny fombatsika fa tsy amin'ny fomban'Andriamanitra dia rehefa avy eo tsika frustré satria tsy mety tafita le izy satria hoentintsika amin'ny fombatsika fa ny fomban'Andriamanitra dia izao ampidiko le toetra tenenin'Andriamanitra manaiky eo sy izy manaiky dia misy toetra anankiroa ao ambany eo ozy izy hoe faharoa rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahorana ary aoka ozy izy ny firavana tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho lo dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo amin'ny mason'Andriamanitra io fanahy malemy io dia hoe douceur malemy fanahy ianao dia miadana paisible fa tsy hoe tsy misy tsy ampy ny zavatra ao atokantrano dia crise be ka matoa dia mitatatata be tony koa lehilahy mohaka tony koa lehilahy tsy mampidibola tony koa misy vava be dia be dia izay mampatonga le vadinao tsy mety mandray famonjena tsy mety mitafaroso ao amin'le sitrapon'Andriamanitra satria hoentintsika amin'ny fombatsika ianao tsy mba ohatra ny anina nefa io ny vadinao fa tsy anina dia izay fitondran-tena manaiky rehefa miteny ny vadinao ekeo aloha dia hoeto amin'Andriamanitra raha misy alahatra ianao ekeo fa raha misy alahatra tsika dia ekentsika fa hoentintsika amin'Andriamanitra dia hoentintsika amin'ny fahalemem-panahy rehefa tsy ekena ny hevitrintsika dia izao andaontsika ho paisible foana ho miadana foana hoe izay zany Jesosy fa tsy maninona dia tsy hoe tsy maninona eto fotsiny fa mifonao ataovy manaiky koa angatao amin'i Jesosy hoe Jesosy ampanekeo ty foko ty an'izany hevitra ramose zany aoka tena aoka hita Andriamanitra hoe misy firaisam-po foana fanetretena nge zany fanetretena zany hoe tsy ekena ny hevitrao nefa izao manaiky ianao iombom-po amin'io vadinao io amen toetra koa zany amboarina dia izao ny fitondran-tenantsika ozy izy ny mahatona n'le vady ndraindray tsika manao zavatra rehetra mifadiana manao metimety manao an'izao fa fa tsy izay tsinona no ilaina fa le ato anaty no amboarina dia miova ny zavatra rehetra amen raisitsika indray ao amin'ny andininy fahafito manao hoe ary toy izany koa ianareo lehilahy meraha mitoetra aminy araka ny marina manaja ny vady tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy kokoa sady mpiara mandova ny fahasoavan'ny fiainana mba tsy voasakana ny fivavahanareo amen ohatr'izay koa ny lehilahy tia ny vavy eo sy izy ny vakiteny voalohantsika teo manaja azy tena hoe tsy hoe tia vehivavy ty indraindray tsy nona raisitsika le diso fandraitsika amin'le hoe vehivavy tokony anaiky ny lehilahy dia le soumission amin'ny vehivavy hafa mihitsy ny andraisantsika azy ohatrany hoe tsy maintsy manaiky an'izay tiako ianao na rariny na tsy rariny dia ohatrany hoe tsy fanaka malemilemy ohatrany hoe tsy tenanao no iconsiderenao an'le vehivavy vadinao fa ohatrany hoe ambany kokoa no ianao dia manina moa zany mampiatra ny filanao aminy ianao filan-dratsy izay zavatra rehetra ohatrany hoe andevy zany fa tsy izay le izy fa tahaka ny tenanao ihany io dia mila manaja azy indraindray rehefa misy erisetra ao atokantrano indraindray mety hoe erisetra verbal indraindray amin'ny attitude
indraindray tsy ahitana fahalemem-panahy, indraindray ahitana avinavina, indraindray ahitana ohatrany hoe teny maheky, teny mandratra, indraindray misy hoe mampiasa heky mihitsy amin'ny vehivavy, fa tsarovy fa amin'ny fotoana ianao manao ny tsirariny amin'io vehivavy io dia voasakana ho sisin'ny tenin'Andriamanitra ny vavakao. Mivavaka nefa tsy mivalo mivavaka satria tsy ren'Andriamanitra, satria tsy manaja sy tsy tiany io vehivavy ao tokantranonao io ianao. Mila tsika na ny lahy na ny vavy manana ny fon'i Jesosy. Fon'i Jesosy mamela foana. Ao anatin'ny tokantrano ao misy fampikasokasohana, misy tsy fitovia-kevitra foana, fa nefa izao tokony hisy famelana foana. Ao anatin'ny famelana, rehefa misy ny hoe famelana tanteraka, dia misy zavatra be dia be mitranga ao aorianan'io. Andao nge jerentsika ilay fon'i Jesosy ho vakiantsika azafady ny ao amin'ny Jaona 9:20. Jaona 9:20 andininy fahatelo. Jaona 9:20 andininy fahatelo katrasa aloha. Jaona 9:20 andininy fahatelo katramin'ny faha-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Ary rehefa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy, mpampianatra, ity vehivavy ity azo olantanana ny jangajanga. Ary eo amin'ny lalàny Mosesy dia nandidy antsika fa ho tokaam-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no laizany hakany fanahy azy mba hazony izay hampangany azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary nandray izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izao koa dia tsy manameloka anao. Mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manoto intsony. Amen. Izany ny fon'i Jesosy izany. Mila tsika le hoe manahaka ny fon'i Jesosy. Ozy izy pasteur Njiva raha nitory izy tamin'ity herinandro ity hoe ny mpianatra ozy izy rehefa ny fenona ny fanahy dia nangatahany Jesosy, rehefa feno fanahy masina dia nangatahany Jesosy ho tonga témoin de Jésus aloha. Zay vao manao asan'i Jesosy, ho vavolombelon'i Jesosy aloha, zay vao manao ny asan'i Jesosy. Tsika izany tokony hoe vavolombelona foana aloha, fa tsy mihazakazaka any amin'ny asa. Amen. Ny zavatra nitranga teto dia tratra teo ambodiomby teo am-panontany, teo am-pijangajangany ity vehivavy ity, tena hoe diso izy sy meloka. Ary nentim-pahay lalàna dia ny fariseo sy ireo mpanoran-dalàna teo amin'i Jesosy. Raha araka ny lalàna tamin'izany dia hoe toraham-bato ho faty ireo izay tratra mpijangajanga. Ity vehivavy ity dia tsy iza fa Maria Magdalena anabavin'i Marta. Dia izy io Maria Magdalena io sady mpijangajanga ny voagejany fanahy ratsy anankifito. Rehefa nitsara sy ny apankany Maria Magdalena ny fariseo dia izao tsy niteny Jesosy. Te hamandrika ny fariseo ka ny apanka Maria Magdalena dia te hamandrika an Jesosy ary te handetika amin'ny Maria. Fa izao tsy niteny Jesosy satria fantany tao am-pon'izy ireo. Fa nanoratra izy, nandritra n'izy nanoratra iny, tiany ho tonga saina sy hieritreritra ary andiny tena ireo fariseo sy mpanoran-dalàna ireo. Ozy izy taminy hoe, zay tsy nanota taminareo
no aoka hitorabato azy. Matetika ao atokantrano ao misy tsy famelana mihitsy, misy fampiangana, misy foana ny zavatra diso na ny ataondray na ny ataondray, fa misy tsy famelan-keloka ao. Nefa ndra tena mandenteny dia nio kely ange ny tenanao fa ianao koa nanao fahadisoana. Dia tokony ianao tsy hitorabato, tokony izany ka ny tena marina ka te hanahaka an' Jesosy tsika dia izao, tsy tokony hitahiry alahelo. Dia ny zavatra nitranga dia hoe nyteny Jesosy hoe izay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia ny zavatra nitranga dia niala tsikelikely ireo bepanga ary Jesosy sy Maria sisany teo. Iza ny tena mendrika hiapanga n'io vehivavy io voalohany? Jesosy, satria Jesosy tsy nanota. Jesosy nefa tsy niapanga azy. Jesosy nefa tsy napanga azy satria hoy izy Jesosy hoe za tsy ho avy hanameloka fa hamonjy. Amen. Ny antom-pisian'i Jesosy tsy hanameloka atsika. Ny antom-pisian'i Jesosy tsy hampanga atsika, fa ny antom-pisian'i Jesosy hanafaka atsika, hanangana atsika, hamonjy atsika, hanavitra atsika. Amen. Dia izao rehefa hoy izy Jesosy rehefa namela ny heloky Maria Jesosy hoe za koa izy tsy manameloka anao fa amin'izao sisy izao aza manota ntsony, dia ny conséquence izay famelan-keloka avy amin'i Jesosy izay mitondra délivrance tao amin'ny Maria. Maninona tsika ny teren'ny Satana tsy mety hamela ny hafa, tsy mety hamela ny vadintsika, tsy mety hamela ny zanakitsika, tsy mety hamela ny mpiara-belona amintsika, dia kejahana eo tsika satria misy teny voasoratra izay hoe izay fehezinareo ety ambony tany dia fehezina any an-danitra, izay vahanareo ety ambony tany dia voavahany an-danitra. Dia hamafisy ny Satana mifotsika mba tsy hamela heloka satria amin'izay voafatitra iny olona iny, amin'izay tsy délivre tsony iny olona iny, amin'izay maty iny olona iny. Raha ohatra izany Jesosy tsy nijoro mpamela heloka amin'ny Maria teo dia izao maty Maria satria izy afaka nitorabato azy mandra-pahafaty azy. Fa izao namendrika ho faty ary Maria, izy ilay mendrika indrindra dia izy tsy nitoraka amin'ny Maria fa namela ny heloky Maria. Nitondra ozy délivrance na fanafahana tao amin'ny Maria ilay izy, nitondra fibebahana marina tao anatin'ny Maria ilay izy, ary nampatonga amin'ny Maria ho afaka ny fanakejahany fanafito. Ao amin'ny ndrasany ao amin'ny Korintiana faharoa toko 9:14 dia misy miteny hoe aza non safady tsy izay ilay izy. Drasy aloha safady. Voasoratra ao amin'ny Lioka toko 9:4 dia miteny hoe mba ny vehivavy sasany izay nositranony tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahan'ny démonie 7. Ainao ve ny lanjan'ny famelan-keloka? Hitanao ao amin'ny tokantrano raha misy an'izay famelan-keloka izay dia tsy misy olona ntsony mankany amin'ny fitsarana hoe hanao divorce. Raha misy an'izay famelan-keloka marina izay tahaka ny nataon'i Jesosy dia misy délivrance amin'ny zavatra ratsy be dia be, amin'ny fahazaran-dratsy be dia be tahaka ny Maria.
jereo ange Maria niala tamin'ny Paul anankiray hoe sady mpanota mpijangajanga pécheresse ozy izy mivoasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra no tonga vehivavy any amin'ny Paul anankiray hoe nahatratra ny fankasitrahan'Andriamanitra. Fa maninona tsy mety misy délivrance tafatoetra ao amin'ny tokantrano io? Fa maninona le vadinao ohatrany hoe mitohy manao an'le toetra iny foana? Fa maninona le zanaka mbola ohatrany hoe mitoetra le toetra iny foana? Satria tsisy an'le famelana marinao, tsisy an'le tena famitsorana ohatran' Jesosy hoe za koa tsy manameloka anao, fa ny amin'ny sisa tandremy fotsiny. Fa fanamelohana foana ny ao. Mety hoe mamela nefa ny ato anaty mbola ohatrany hoe tsy zakako kosany aloha mbola gejainao le olona. Fa ka tena misy famelana marina ao tsisy réserve ao tena hoe hitan' Jesosy dia voavela tokoa iny olona iny ary afaka tokoa iny olona iny. Mety hoe mafy ny zavatra andalovana, mety hoe mavesatra le izy, fa azatrehana amin'ny nofo ny adinao ao tokantrano, fa hatreo miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Manana fiombonana, aza vela ho safitry ny problème ao tokantrano zany ianao. Tsy efa ela ve tsika niezaka nanovana io tokantrano io? Tsy efa ela ve tsika niezaka nanovana le vady maditra ohatra, le zanaka maditra? Fa tsy amin'ny herintsika, tsy amin'ny fahatanjahantsika, tsy amin'ny fombantsika ny ahavitra azy, fa amin'ny herin'Andriamanitra rery ihany. Mbola tsy taka androany ny fifadikanana, ary tsy hoe fifadikanana dia hiverina amin'ny fomba fanaontsika, fa fanombohana iny, fa zao manokana tena tsara eo amin'Andriamanitra ianao. Manana fiombonana tsara eo amin'Andriamanitra ianao, mba hananantsika n'le fon'Andriamanitra. Zavatra anisany hoe nangatahana zao tamin'ity fifadikana ity, misy olona ohatrany hoe eritreretina hoe navela le olona, nefany misy araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe misy fatorany lasy zay misy tsy mamela rehefa misy circonstance zay, dia miverina aminao dia ohatrany hoe fizy ohatrany hoe ivelany fotsiny le izy, nefa ao anatinao mbola tsy mamela tsara. Dia zao le olona iny manao ny ataony foana, le zavatra tsy tianao ho hita aminy ataony foana, dia ianao tafitohina foana satria ianao no nanageja an'le izy. Fa tena nangatahana isan'andro amin'ny Jesosy hoe Jesosy le foko ange mbola tsy mamela ny anina tsara ohatra mbola mitamberina ihany le izy, hainao tsara ny ao anatiko fa te hamela, nefa mbola tsy vita ny nofoko le izy. Fa eto amin'ny Jesosy foana, ohatran'le fitondranao talohan'le hoe Jesosy le saosy Jesosy ohatran'le fitondranao maraina hariva mampadilo sofina an' Jesosy iny, no hitondray hoe le foko tsy mety mamela ny anina Jesosy tena ampio mba ity anazy, ampio tena zay ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mety ho resiny ratsy nareo fa reseho amin'ny sony ratsy. Tena hoe tadiavo ny hevitra rehetra araka ny fomban'Andriamanitra itiavanao an'iny olona iny. Manaova soa azy, mivavaha azy, ho eto ao an'Andriamanitra ny fonao. Zany ny vavaka tokony diliritsika amin'ny Jesosy, le foko Jesosy mbola tsy mety ity, le saiko tena sasao amin'ny ranomasina mihitsy dio, fa ohatrany mbola tsy mety mamela, tsy mety levina atao mivavoniko mihitsy le zavatra nataony tamiko. Satria zay zavatra mbola tsy mety levona zay mampatonga azy voafatotra, dia mampatonga le zavatra mianaka be. Andao tsika tena hoe hisisika, andao hisisika amin'Andriamanitra, andao hitady ny fankasitrahan'Andriamanitra, andao tsika tsy hanao fotsiny hoe tompoko, fa andao tena hoe hitady ny fankasitrahan'Andriamanitra. Andao tena hoentintsika isan'andro, tena indraindray tsika ohatrany hoe eritreretintsika hoe olona Jesosy, dia ohatrany hoe le asa tsara nataontsika, za Jesosy nanao an'izao, za zao le asa tsara ny tanosantsika. Nefa ny zavatra tiany Jesosy enoina le hoe Jesosy zange mbola zao
Za nge mbola zao hoe za nge mbola mialina kely Jesosy rehefa misy ohatr'izao hoe za nge Jesosy mbola tsy haiko mihitsy mamela an'ilay vadiko iny tamin'ilay zavatra nataony tamiko ohatr'izao hoe za nge Jesosy mbola zao tena hoe ento ao amin'i Jesosy. Dia rehefa eo amin'i Jesosy dia avelao eo ilay izy fa aza hoentina indray. Amen. Amen. Tena tiantsika Jesosy tena hoe te hamonjy antsika Jesosy fa andaontsika hanaiky ovonjena. Te hamotsitra antsika Jesosy fa andaontsika hanaiky ho avotsitra. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Indraindray tsika tonga eo amin'i Jesosy mitondra ny vadintsika, ovay izy. Fa nefany ny tokony ho izy dia hoe tonga eo amin'i Jesosy tsika mitondra ny tenantsika hoe Jesosy za mbola misy zavatra misy réserve amin'ity vadiko ity. Za mbola misy amin'izao amin'reto zanako reto. Jesosy ovay ahako mba tena ity azy tahaka ny tiavanao ahy. Ovay mba hamela azy tahaka ny namelanao ahy. Tsakonao ve ilay tantaran'ilay manatrosa tao amin'ny Baiboly? Navotsitra taminy trosa be, kanefany trosa varaivety tsy navotsiny tamin'ny namany. Mamelany elokay aussi izy ny vavaka nampianarin'i Jesosy tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Fa maninona ny tsara ngena ianao sy Andriamanitra mandiny tena tsara. Dia tena hoe ataovy mangatany fanahy masina hoe inona daholo ny tsy mety nataonao. Na ianao rery na ianao teo amin'ny vadinao fa menatra ianao. Ary tsy ho vitanao no hoe tsy hamely izany. Fa hitanao hoe hay mitovy ihany na hoe zahaka kay mbola mihoatra ny nataoko. Fa andaontsika tena hangataka amin'i Jesosy. Tsy avelan'ny Satana hadio fotsika satria izay madio am-pona hitan'Andriamanitra. Tsy avelan'ny Satana hamela helokontsika satria tsy tiany ianao nge ny condamné voalohany. Mijaly ange tsika rehefa tsy mamela heloka. Mijaly ange tsika rehefa mavesatra, tsika ny tena mijaly voalohany satria mahita an'ilay olona ianao nefa tsy te hiseho hoe tsy mamela heloka dia ilay manao effort be ilay hoe mody tsara ivelany. Marary iny. Fa nefa rehefa tena mamela ianao tena renao mihitsy fifaliana hoe maivamaivana misy an'ilay fiadanan'Andriamanitra. Tsy haintsika izany amin'ny herin'ny tenantsika, fa haintsika izany miaraka amin'Andriamanitra. So tsika diso fanantenana hoe za Jesosy efa nanao an'izao, za efa namonjy sekoly, za efa nataoko daholo fa io mihitsy ny problème eo. Fa zao rehefa ho avy ny andro iray hiaona amin'i Jesosy ianao, dia hoy izy Jesosy nataonao aiza ny vadinao? Nataonao aiza ny zanakao? Oui, personnel ny famonjena, fa sao dia nifatoranao izy. Sao dia tsy niseho vavolombelona taminy ianao no nampatonga azy tsy niova. Sao dia tsy navoakanao ilay toetra no nampatonga azy tsy niova. Andaontsika tena hoe ho marina eo amin'Andriamanitra. Andaontsika tena hoe angetaeta vavaka mbola misy iray andro ny fifadikanana. Andaontsika tena angetaeta hoe Jesosy tena aoka ho hitanao. Aoka tsika tena namaky namaky tantarany zanak'Israely tamin'ity herinandro ity. Dia rehefa mbola tao Egipta ry zareo dia izao ny zavatra nitranga. Rehefa 7 taona Mosesy dia nakany amin-dralahany eo izy. Efa tao anatin'ny Mosesy izany ilay hoe izy ny libérateur ny zanak'Israely. Dia nakeo amin-dralahany izy dia niregle ny problème ny ralahany tamin'ny Egyptianina tamin'ny fombany.
efa tao anaty le fo hoe izy no ilibere ny zanak'Israely fa nefa n'izao nataony tamin'ny fomban'le izy 390 ans ka atao ka tsotsotra 390 ans talohany Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama hoe 400 taona ny zanak'Israely no ao amin'ny no andeva ao Egypte fa ao aorianan'izay dia afaka dia 40 taona Mosesy nakany amin'ny rahalahiny dia nahita an'le tsikakiny dia saika araiky le tao amin'ny fomban'le izy dia zao le rahalahiny koa mbola tsy vonona ny andray an'le famonjena satria izy niteny hoe zao nanontanian'le rahalahiny hoe iza moa no nanangana anao ho mpitsara sy ho juge mpanapaka anay ho mpitsara sy mpanapaka anay dia zany hoe mbola tsy vonona satria ohatrany hoe mbola aritra ihany ange ty fanandevozany ty dia ohatra mbola tsy mila mpamonjy izy dia zao zanak'Israely mbola nijanona ao andevy ihany ary Mosesy nalefa tany anefitra aloha ho formen'Andriamanitra ho volavolan'Andriamanitra hanala le taindrendriky ny Egyptiana ary ampianakin'Andriamanitra tsy amin'ny fombanao le izy fa amin'ny fombako dia zao lasa taraiky 30 taona le 400 taona satria rehefa 40 taona tao aorian'izay 390 ans zay dia zay ny zanak'Israely vao nikikika tamin'Andriamanitra vao nivavaka vao nitady an'le famonjena satria mamay le fanandevozana dia ianao ve hiandry an'izay hoe efa tena mamay le zavatra mitranga ao atokantrano zay ianao vao hikikika amin'Andriamanitra Andriamanitra nge ho afoana teny fikasany ho tonga foana fa mandra-pahoviana so dia efa taka loatra efa tokony hoe 30 taona avant zany zareo ny voavonjy fa sady tsy nioma ny Mosesy andeha amin'ny fomban'Andriamanitra tsy nioma ny zanak'Israely handray le famonjena raha fatany ane le tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe 400 taona dia tao anatin'ny 390 ans iny efa niomana zareo na i Mosesy na ny zanak'Israely militsika tena hoe manaiky an'Andriamanitra tsisy lalana ankoatra ny fanekenan'Andriamanitra tonga ihany le famonjeny zanak'Israely dia zao mila koa tsika mahatoky an'Andriamanitra zay nge mampatonga an'Andriamanitra hoe ny fiadanako no avelako anareo hoe fiadanan'Andriamanitra tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao rehefa manana firaisana tsara amin'Andriamanitra tsika dia mahatoky foana hoe ninonninona hitondran'Andriamanitra mety io alohan'ny ala tany Mediany Mosesy dia nitenenin'Andriamanitra hoe zao izy aniraka anao hamany oloko miona amin'ny Farao fa zao za namafy ny fony Farao nitranga le fanamafisam-po dia zao niverina indray fa zao izy Andriamanitra mitenitsika zany mila miainy tsara n'izay tenenin'Andriamanitra Andriamanitra niteny fa hoe ho afahako ny zanak'Israely zao nefa arakaraky ny nandehanan'ny Mosesy teo amin'ny Farao nampatonga ny Farao tsy hamela azy ary nampatonga ny zanak'Israely ho voageja bebe kokoa dia nampatonga n'izy ireo ny monomonina tamin'ny Mosesy dia nampatonga Mosesy ny raviravin-tanana dia hiverina tamin'Andriamanitra ny teny hoe fa maninona ianao no laza hoe hamany efa mivoamaika mijaly le olona ao fa maninona Mosesy tsy niny fotsiny hoe misaotra Jesosy fa zay le lalana fa ny zavatra fantatro dia tafavoaka izay dia zao nefa le fanamafisam-po zay le hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra satria le fanamafisam-po nataon'Andriamanitra tamin'ny Farao nampiely ny laza n'Andriamanitra teo amin'ny firenena rehetra manodidina hoe zany ny Andriamanitra
rehefa miasa. Izany hoe io zavatra andalovana io avelao andalo fotsiny, misaoka amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho an'i Kristy Jesosy. Misisihy fotsiny ianao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ataovy izay asain'Andriamanitra atao, fa ny antony io mafy iseho ny voninahitr'Andriamanitra ary ampatonga ny rehetra hiteny hoe tena tsy possible hoe asan'olombelona izao fa asan'Andriamanitra. Mihohoko ny fanjakan'ny Satana hoe ino ilay navotan'Andriamanitra. Vao tonga ke zanak'Iskaely vao anohany fotsiny dia efa mihohoko ny hitahita rehetra. Satria hoe reto ilay mivonjeny tanan'Andriamanitra. Aokantsika tena hoe ampihohoko ny fanjakan'ny Satana ny amin'ny fijoroantsika. Fa tsy hoe fahaizantsika mikikika hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maneke azy toeriny devoly dia andositra anareo izy. Amen. Izy ity moa izany dia tsy misy safidy hafa ankoatran'ny hoe fanekena, fiombonana amin'Andriamanitra dia fanekena ny sitrapony dia manao izay asainy atao. Tianao hiadana ny tokantranonao. Le fiadanana avy amin'ny Jesosy fa tsy le illusion parfaite. Andao akatohan'Andriamanitra. Amen. Andao tsika hitsangana dia hivavaka. Jesosy misaotra betsaka anao indray izay fa nampianatra anay ianao. Tompo, tena hoe tsy misy afa-tsy ny fiombonana aminao Jesosy Kristy. Ary fanahafana anao ny vahaolana ao anay. Indraindray izay te hamahaolana amin'ny fombanay, amin'ny fisaintsainanay. Indraindray izay mandeha amin'ny fihetsem-ponay. Indraindray tsy mety homboana ny nofinay fa miteny izay tena tsy zakako loatra fa za kosa ny ange natao an'izao hoe dia tsy mety mamela heloko izay. Nefa n'izay zavatra rehetra fehezinay ety ambony tany dia ho voafehany an-danitra. Ny famelan-keloka Jesosy mitondra délivrance, ary mitondra fibebahana, mitondra fanafana ary mitondra fananganana tahaka ny nataonao tamin'ny Maria Magdalena Jesosy. Voafatotra ny fanahy fito izy voafatotra ny fijangajangana izy fa rehefa ianao ilay mendrika indrindra ilay tsy nisy otany namela azy dia afaka tamin'izany rehetra izany izy. Ary tonga olona afaka izy nahatratra ny fankasitrahanao. Jesosy ampio izay mba ho fantsina tsara eo ampelantananao. Ho tena jiro sy fanasina tokoa ao amin'ny tokantrano misy anay io Jesosy malala. Fa tsy hitaka ny zo anay foana. Ampio izay mba tena hianatra aminao, mba tena ho mpanafaka ny hafa Jesosy malala. Ary tena ho vavolombelonao alohan'ny hitorianay bisba. Jesosy aoka izay tsy alaky ampiasa ny tenanay, fa kosa anetry ny tenanay eo ambany ny sitraponao. Misaotra betsaka Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Tehaka tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Mahazo ho terina vetivety ary. Dia alefa ny fanatitra, isaorantsika an'i Jesosy ny fotoana androany. Fantaro fa mamangy ao amin'ny teny Andriamanitra, raisy ilay teny, iaino ilay teny, ahitsio sy ampifanandrifio araka ilay voalazan'ny teny eo anatin'ny fonao. Araka ny resan'ny pasteur teo, mila manaiky tsika ary miomantsika ny ankatohan'Andriamanitra tsy voatery araka ilay fombatsika. Satria mety hampataraiky zavatra le araka ny fombatsika. Mampitatra 30 taona. Izany 30 taona izany hoe fiainana mamalagasy ray apatelo fiainana. Lava be zany tiako tenenina, lany be ilay fotoana anatina tsy fahampiana fahendrena miandry an'Andriamanitra araka ny bitsika sy ny fitariana. Izao vao resanay maraina teo hoe tsika izao resaka momba ny centre
dia ny tao antsaitsika dia manao plan ngeza be angonina dao le aloha dia zay vao manomboka zay zao fomba atsika fa ny fomba an Jesosy alenareo any daholy aleloia any tika tena zany any daholy aloha rehefa sabotsy atsangano zay tokony to dia alefaso fotsiny aloha zay le fomba fiarahana amin'Andriamanitra raha vao tsy araka ao dia avesatra no anatin'le orana lesaka sabotsy maraina etiko ve le nefa Andriamanitra no mitantana sy mitarika te ohatr'izay mihitsy koa ny tokantranonao misy taontsika ohatra mety mieritreritra ohatra zany hoe raha zao ny ataon'ny tompo mipoaka ny asako tonga dia milamina ny tokantranoko dia vao tsy mipoaka le asa dia kivy be ianao satria ianao nefa mametraka mialoha fa asa mipoaka no andamina le tokantrano nefa mety zavatra hafa izy mety aretina sitrana mety varatra mipoaka tsy nandoro trano be dia be ny lalana azon'Andriamanitra ampiasaina satria ny objectif le vavaka nangatahanao iny ivaly tena kekinao zay efa nataonao hoe zay vavaka efa nataonao hoe ivaly reny hoe fa tsy voateraka ny fombanao alleloia dia mihinao fa mitsangana vaovao indray tsika miatrika amin'ny fomba vaovao miatrika amin'ny fifaliana miaraka amin'Andriamanitra miteraka ohatrany mivesatra mantsy le tsy araka le neritreretinao le mitranga zay mihitsy le mila entinao amin'i Jesosy anatin'ny fiombonana ampanekenao ny ao anatinao fa tsy voatery araka le planina petrapetrakao no atateraka n'le vala ny faniriana nentinao teo anatrehan'i Jesosy mahita fa misy tokantrano eto ho tokantrano tsara mety tsy ho araka ny fisainanao tsy ho takatra ny fiheveranao ny ahafahan'Andriamanitra miasa hanovany io miombona tsara fotsiny joroa araka ny sitrapon'Andriamanitra miomana fa ny lalana sokafan'Andriamanitra tsy ohatra fotsiny hoe tsy sotrondro le rano dia eo ihany nasian'i Jesosy eo ihany nasiany antsipy le arato izy tsy niteny hoe mifindra rano fa rano tsy ambininy eo zany zao lojika be amintsika ary dia niara mifindra tamin'ny tompo dia nisy rano zay tena ary tonga dia mihitsy hoe rano mahavokaboka ohatry ny fenitrondro dia nisaotra an'Andriamanitra milohan'ny fotoana ry Petera tsotr'izay le izy zavatra efa tsy mandeha zao mihitsy dia Jesosy miteny avereo fa mandeha indray inao zao mety efa mivarotra friperia mataona tsy nandeha mihitsy dia efa aloha ajanony mahemy feo ianao andro maraina iverenao amin'izay le izy handeha eo amin'izay le ady-saina hoe le amapolo taona tsy nandeha ve dia mbola nefa rehefa Andriamanitra no miteny ny anjarantsika dia ny mankatoa sy ny miomana lany ny ranom-boaloboka tao akana tsy ranom-boaloboka nasain'i Jesosy nalaina fa rano tena kaikanao zavatra tsisy ifandraisany fa ianao no mifandray amin'Andriamanitra hoe alleloia mety hoe mikorotana zao tokantranonao dia mipitsika ny fanamasina fa tonga vadinao dia mandiza fotsiny toy zany hoe ny zavatra tao ve zany dia za koa mbola andia dia eo ianao trondrony ao foana zay mandatsaka rato mahazo zay tsy mandatsaka le trondro ao tena kaikanao le izy anie ao fa tsy miakatra fotsiny le izy hoe raha vao misalasala ianao alleloia misy mahazo bitsika raha izy fotsiny ny saina fotsy dia kopakopa amin'ny vadinao nefa nisy témoignage teto zany io zany mangataha amin'Andriamanitra miombona tsara fa ilamina ny tokantranonao io androso io tokantranonao io andeha araka ny tokony izy io tokantranonao io za zao jorovolom-belo veka dia amarana vavaka omaly maraina ny zavatra natonga saina tampoka be zavatra nangatahako tamin'i Jesosy efa 20 taona mihoatra lavitra tamin'izany apahany azoko eo maninona izy ny tsy nomeny fa omaly marina izy azoko be maninona izy ny tsy nomeny verina misaotra fa tsy nomenao iny ka io zany tsy hoe androany marina dia mazava daholo zavatra rehetra mandroso ianao zany tsy afaka hiteny zava amiko daholo vao mandroso tena kaikanao tsisy an'izany hoe mandroso foana hoe na tsisy azo ary matsiary le tao Jordana ary bolo ny tongotra dia misokatra hoe mangatsika izy zany madio ve ty rano ty ajobo fotsiny vao nanitsaka ny tongotry ny mpisorony tonga dia nanaotry ny barazy le rano taontsika hitsangana taontsika anao vavaka tompo ampianaro ankatoanao tsy voatery amin'le ekeny saiko sanatiny tananao
raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nampiasainao nampatsiaro anay ny fitiavanao, ny faharetanao, ny fanangananao. Misaotra betsaka fa napetraka teny ambavan'ny pasteur teo le hoe ny fandiso fotoany Mosesy dia nitatra lava be, nefa programa avy aminao. Vavaka izay Jesosy mba tsy hitatra 30 taona. Tena ohatrany tsy vitsy izany tompo. Sofany efa nomenao ny fanahinao mba tonga ny ho tonga saina. Ampianaro izay anina etaeta ny ankatohanao, ary ankatohanao hiomana tsy voatery amin'ilay mahazatra. Le vokatra farany le nangatahany aminao. Le lalana tongavana any tsy voatery le takatry ny sainay. Tsarovy izay rehetra tokantrano tonga eto. Be dia be ny zavatra mifamaofao ao. Samy manana an'izay hatrehany. Ny rahanao Jesosy no antsoinay mba hanadio ny fiatretanay. Ahitanay amin'izao maraim-baovao izao fa misy zavatra tsara miafina ao ambadiky ny zavatra rehetra avelanao hitranga eo amin'ny fiainanay. Mila tsara toetra sy tsara fanahy miatrika an'izany miaraka aminao. Fa ho avoakanao izany na hoela na hoaingana. Misaotra fa androany dia inonay fa hitantana indray ianao, hitany isa-tokantrano, anasitra nanangana, amatsy hikarakara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny fiombonanay aminao entinay tenatrehanao mba ho voatahiry. Tsy ho varim-barina no tafasaraka aminao indray izay androany. Ary mivavaka izay ny amin'ny famaranana ny fotoam-pifadikanana. Misaotra fa misy ny fotoam-panombohana dia misy ny fotoam-pamaranana. Petraka am-pelatananao ny ekipa rehetra any amin'izay misy azy ho an'izay afaka mifady. Mahatsiaro mibavaka ihany koa ireo izay tsy afaka mifady nefa hifantoka mambavaka. Ary indrindra ny fiatraikan'ilay fifadikanana amin'ny fiainam-panahiny sy ny hoaviny iray manontolo indray ao anatin'ny fifandraisanay aminao. Mahatsiaro mibavaka sady ihany koa izay ho an'izay afaka nohy sy hatateraka ny fifadikanana isan-kerinandro. Ary indrindra fifadikanana amin'ny herintaona toy izao raha mbola tsy tonga ny amin'ny rao an-lanitra ianao. Misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy ary izay rehetra hiatrika androany, ao ny andeha hianatra, ao ny andeha hiasa, ao ny andeha hikarakara tokantrano, izay tsy voatonona ao anatin'izany tonom-bavaka izany amin'izay adidy aman'andraikitra hatrehany tsirairay avy momba ato-po mialoava lalana. Ao koa tafatoetra anaty fifaliana sy fiadanana ny zanaka tsirairay avy. Eo mba fiarovanao sy ny fiahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fiadananao an-tokantranonao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fiainanao an-tokantranonao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa misokatra amin'ny masom-panahinao ahita ilay fomba n'Andriamanitra tsara lavitra noho ilay fomba isisianao, ary mahita fa manam-paharetana ianao mba hitrangana izay nomanin'Andriamanitra ho anao. Mandehana fa efara tsara ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra nentinao teto amin'ny fanatrehany andro maraina, mino manantena efa eo am-pikarakarana anao ny tompo. Tsy voatery le takatry ny sainao ny fomba hikarakarana ianao, fa efa mikarakaranao izy. Mandrosoa, miombona, dia tahin'Andriamanitra indray journée anao androany ho tahin'Andriamanitra ny volana febroary hiatrehanao miaraka amin'ny tompo. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tena akaikinao le zavatra nangatahanao ino hoe tadidinao le zavatra nangatahanao ino hoe le momba ny tokantranonao ino hoe io zavatra mitranga androany io hoe efa ao anatin'le lalana hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Efa ao anatiny io. Sokafo masom-panahina fa efa ao anatiny dia sy tsikitsiky miatrika eo. Wow! Efa izy io Amen! Zareo fahasavan'Andriamanitra no matoy izao. Fahasavan'Andriamanitra matoy izao nareo. Aza dino zoma zao tsika efa miverina ny trampokin'olona amin'ny efatra ka hatramin'ny enina. Ohatry ny fotoanantsika hatramin'izay pasteur Rodolphe ny toriteny ao dia ny sabotsy maraina eny amin'ny centre Malalantsika izay inoantsika fa tsy avy ny orana amin'ny sabotsy. Fa na avokoa ary dia tonga entsika. Tainy Jesosy daholo.